Mbola bola lavalava ihany division faharoa koa sisy ty ho an'ny section Antananarivo renivohitra ihany. Etsy amin'ny faraisana fahadimy Dragon Rouge araka nambarana manambola tiana teo dia mbola famaranana eo amin'ny section Antananarivo renivohitra aloha ny fanadihadiana ho arahantsika manaraka satria dia nitanterahana omaly sabotsy ny lalao famarana ho an'ny division faharoa sy ny division fahatelo. Ny ekipan'ny Dragon Rouge avy ny Tanjombato manao akanjo manga amin'ny sary ny voaositra tompon-daka ny section Antananarivo renivohitra ho an'ny sokajy division faharoa tao mpilalovana 24 Resin'ny Dragona mena tamin'isa 3.7 ny CFA avetsy ampandrana manao akanjo maitso. Anendry dalao tamin'ny ankapobeny dia ny fandanja tsara ihany ity lalao famaranana ity. Ny Dragon Rouge teto no nanokatra nisa tamin'ny alalan'ny baolina neti-tanana rehefa nanao fahadisoana ny vodilaharany CFA nampandrana nitoko fitaovan-trano ny Dragon Rouge. Mbola niampy hors-jeu iray io ka lasa folo ny isany. Hors-jeu roa ihany kosa no matin'ny CFA nampandrana izay nitoko ny enina, folo no enina nisa teny amin'ny solaitra be, io no nentin'ny rotota any ala sasatra. Teo amin'ny fizaram-potoana faharoa dia ny famalina tanteraka ny fanafiana saingy tsy nisy firy intsony ny baolina maty. Samy nahatsara hors-jeu iray avy sisa ny rotota ka samy ny ampy telo ny isany. 3.7 ny isa farany teny amin'ny solaitra be ka zareo Dragon Rouge no nibata ny fandresena. Teo amin'ny lalao famaranana kosa ho an'ny division fahatelo dia voaositra ao tompon-daka ny RC 15e afetsy amin'ny charbon Tombadinika rehefa nandresy ny ATI Vandry tamin'ny isa 9-3. Teo amin'ny zaram-potoana voalohany dia zareo avetsy Tombadinika no nitarika tamin'ny isa 9-8. Teo amin'ny fidirana faharoa vao nanindry mafy ny Vandry saingy tsy nety na afaty baolina mihitsy afa-tsy hors-jeu iray. Vita teo aloha zany ny taom-pilalaovana 24 ho an'ny section Antananarivo renivohitra ho an'ny division fahatelo sy faharoa amin'ny fahatelo amby roapolo na amin'ny faharoa amby roapolo ny volana desambra izao kosa no anatanterahana ilay lalao famaranana lehibe ho an'ny section Antananarivo renivohitra izay ikatrohan'ny stade olympique de Lemirna sy zareo avetsy Ambondrona.